Ho anao zay manaraka ny vidéo fianarana alefanay azadino ny miditra amin'ilay page Facebook Gastic araka ty adresse ty tapenao Facebook de /Gastic de azadino clique ty bouton j'aime na like ty mba ahafanao mahazo vaovao sy torolalana torohevitra maro mikasika ny informatique. Toy izay ihany koa amin'ny YouTube zany ty vidéo alefanay ty de amin'ny page YouTube anay tapenao fotsiny Dag Designer amin'ny YouTube de misy hoe Gastic Madagascar io sokafanao onglet vaovao de mahazo toy izao ianao. Azadino clique an'ity bouton subscribe na abonné izy amin'ny teny frantsay. Misy tutoriel maro be alefanay ao zay manazava zavatra maro mety mahasoa anao. Eto amin'ity vidéo ty de hianatra isika ny fomba atao ahafahana micréer zany hoe mamorona nom de domaine gratuit. Anisan'ny ray malaza ny TK. Ny fomba ahitana an'io miditra amin'ny Google ianao de mitape hoe .tk ka ny lien voalohany azonao eo rehefa sokafanao de toy izao. Eto isika afaka tonga de micréer avy hatrany. Ary fantaro fa raha icréer an'io ianao tsara manana compte Gmail rehefa misokatra izy tahaka ty ananako ty. Eto ianao de mitape hoe ohatra zao hoe miasa.tk io ny nom de domaine ao créer-tsika de cliqueko le go. De hoy fa misy io zany hoe nom de domaine tsy tokony mbola mi-existe zany tokony apetraka eo. Ohatra fotsiny hoe miasa web indray zany ny ataontsika de matoy zany ampidiriny de mbola tsy nisy. De eto avy hatrany ataoko hoe 12 mois de tapeko tia QIRHXT de eto amin'ity use of new domain tia use DNS no ampiasaiko ary tsy atao amin'ity .tk ty fa atao amin'ny your own DNS. Misy nom de serveur copiena fotsiny eto ns2.onefreehosting.com ndray de ity kosa ny ns1 reo kosa amin'ny adressena serveur d'hébergement reo ho azavaintsika miandalina reo amin'ny vidéo manaraka. Vita zay de cliquenao ny sign up zany hoe mariko aloha zany fa mila sokafanao en même temps ny compte Gmail. Cliquenao iny sign up iny de assurenao hoe efa compte Gmail anao io de manao sign in ianao. Miandry kely fotsiny de misy page vaovao idiranao eo zany hoe miandry kely fotsiny ianao mandra-pahatonga anao amin'iny page iny. Zany hoe fantariko moa fa misy nom de domaine gratuit hafa fa ity no isan'ny hoe mora sady malaza ny fomba fanaovana, mora atao zany micréer azy sady izy koa malaza. Tonga eto ianao de na manefa enregistré le nom de domaine miasa web.tk io nanaovako azy fa hitanao ty login to my.tk ty cliquena ahafahanao migérer tsara ny nom de domaine io. Cliquenao iny de manao ty sign in ty hatrany assurenao le compte Gmail anao io de misy any fenêtre mipoitra iny de miandry kely ianao. Fantaro fa rehefa nampiasa le tonga eto amin'ity page ty ka ny cliquenao login to my.tk normalement tokony tonga amin'ity page ray ty ianao. Eto ianao zany migérer le nom de domaine. Cliquenao fotsiny ty domaine ty de my domains de io le nom de domaine créeko miasa web.tk avy hatrany io de actif gratuit izy 12 mois expiré io amin'ny heritaona mois de décembre 26/12/2015. Afaka ihany koa nefa eto tonga de tsy mila zany eto verina tamin'le page initiale an'le .tk iny fa eto avy hatrany micréer hoe register new domaine raha ty créer nom de domaine ray vaovao de eto fotsiny amin'ny tape ohatra indray zao ataoko hoe mianatra site ohatra zao .tk de vérifieko aloha hoe disponible na tsy. Cliqueko ny check availability de miconfirme izy hoy izy hoe disponible available de spécifieko atao hoe 12 mois hatrany tsara de order now de continue avy hatrany de satria gratuit de $0 zany vidiny de cocheko fotsiny eto de complete order
miandry kely fotsiny a to lay mode de gestion an'ilay nom de domaine de cliqueko fotsiny eto de aveo miverina ato amin'ity domaine ty any de my domaine de eto afaka vérifier tsara raha hoe ametraka nom de serveur ohatra zao tia mianatra site T4 zao mbola tsy nataoko de cliqueko ny manage domaine de eto amin'ity management tool ty name serveur fotsiny cliqueko de eto zao fa misy ataony automatique izy raha hoe nom de serveur an'le free nom fa afaka mampiasa ny manokana eto de afaka manova azy toy izay ny amin'ny création nom de domaine .tk ho fantaritsika tsy ho ela ny atsony amin'ny resaka hébergement ary raha toa ka misy fanontaniana de afaka alefanao message privé aminay amin'ilay page informatique Madagascar Pro et amateur en informatique amin'ny Facebook ilay izy